Akafaliana indray to klasy tompoko vavy no ionana amintsika ato anatin'ity fandaharana Sahila zao amin'ity alarobia alina ity Sahila zao izay arahanareo eto amin'ny fahitalavitra MBS arahanareo ihany koa amin'ny alalan'ny onjapeo 95.4 ary arahanareo ihany koa amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera. Mialohan'ny idirantsika ao anatin'ny votoatin'ny fandaharana dia tsy hay ny tsy hitondra ny teny fampiononana manoloana indrindra ny fahalasan'ny namana Ondrambelo ka amin'ny anaran'ny fandaharana Sahila zao amin'ny anaran'ny fahitalavitra MBS ihany koa dia hoentinay ato anatin'ny fandaharana ny teny fankahirezana sy ny teny fampiononana ho an'ny fianakavian'ny tompoklahy manoloana n'izany vaovao mampalahelo izany. Anahoana kosa ny firafitry ny fandaharantsika amin'ity alina ity voalohany indrindra aloha isika dia andray vahiny toy ny mahazatra amin'ny tapany voalohan'ny fandaharana iresaka amintsika zany ireo miaraka amintsika ireo vaovao mafana tsy latsa-danja amin'ireo vahiny izay efa noraisinay tato anatin'ny fandaharana Sahila zao ny oraisintsika amin'ity alina ity dia tsy iza izany fa i Christian Razafimamy izay fantatra amin'ny anarana hoe Rakiki tsy amin'ny maha-mpanakanto azy no anasantsika azy ato anatin'ny fandaharana fa amin'ny maha-mpanao politika azy mitarika ny fikambanana gasy mahitsy fijery na ny GEMAFI izany. Amin'ny tapany faharoa kosa isika dia iresaka mikasika ny raharaha mampifanolana ireo mpivarotra eto amin'ny tanàn'Antananarivo sy ny mpitantana ny CUA mikasika indrindra ny SMGD ka dia hitondra n'ireo rehetra fantatray izay mpanolo-tsaina ao anatiny izay tapany faharoa izay ka dia asaina sady ary isika tsy saraka amin'ny fandaharana Sahila zao amin'ity alina ity mariaka moa fa amin'ity androany ity dia ny tenako Clémence Rarnirina no manentana ny fandaharana amin'ny herinandro kosa ny namana Lili Rafaralahy dia ho avy hiaraka amintsika eto ihany. Vaovao malaza ho eo teo ny fiakaran'ny vidin'ny solika efa nanika ny 500,000 izany fiakarana izany tsy mbola nisy toy izany teto Madagasikara tato anatin'ny taona maro nangidy ny fiandohan'ny herinandro ho an'ny vahoaka malagasy satria dia tampoka ny fisiny izay fiakaran'ny vidin'ny solika izay ary saika efa teny an-dalana ny maro no nahatsikaritra n'izay fiakarana izay ny alatsinainy maraina lasa teo. Horesantsika miaraka amin'ny vahintsika rehefa aveo ny ity vaovao ny fiakaran'ny vidin'ny solika ity fa ity am-piandohana aloha tsika dia andeha anaraka ilay fanadihadiana fanokafantsika ny fandaharana toy ny mahazatra dia fanadihadiana izy ity mirakitra indrindra izay fiakaran'ny vidin'ny solika izay indrindrindrindra ny akon'izany. Omaly ny akaran'ny vidin'ny solika ihany dia nampiakatra ny sarandaliny ihany koa ireo zotra nasionaly sy rezionaly. Fiakarana manodidina 30 hatramin'ny 530 isan-jato raha oharina tamin'ny sarandalina teo aloha. Ho an'ny etsy amin'ny tobim-piantsonana Makian-Dota-penaka izay ahitana ireo zotra mandeha mianavaratra sy ireo zotra rezionaly makandrefana dia tafiakatra 2 alina ariary raha hiazo an-tsirony mandidy raha toka 5,200 ariary zany teo aloha. Niakatra ho 2 alina sy 1 hetsy ihany koa no sarandalana mampitohy an'Antananarivo sy Dego raha toka 3 alina sy 1 hetsy kosa ho an'ny Sambava. Raha hetsy amin'ny tobim-piantsonan'ny Fasankarana izay mampitohy an'Antananarivo sy ny ilany atsimo nosy iny dia tafiakatra 4 alina sy 1 hetsy ariary raha toka 1 hetsy ariary makany Fort Dauphin. Miazo an'ny Fianaratsoa kosa dia tafiakatra 7 alina sy 3 hetsy raha toka 9 sy 2 alina ariary zany teo aloha raha toka 7 alina ariary kosa ho an'ny Belotsirbien. Tsy nisy izay tsy niakatra ireo sarandalina ho an'ny tapany atsimo iny. Io fiakarana io izay mbola vonjy maika raha ny fanazavana voaray hatrany. Miankina tanteraka amin'ny mety mbola fiakaran'ny vidin'ny solika ny mety ho fiakaran'ny sarandalina ho hatrany ny fanazavan'ny tompona ndraiky. Ny tsapa dia mikaikaka avokoa ireo mpandeha sy mpitatitra manoloana izao fiakaran'ny vidin-solika izao ary mahatsapa fa tsy misy na dia kely aza fandraisana andraikitra ataon'ny fitondram-panjakana ho an'ny vahoaka malagasy fa ireo mpanana ihany no misitraka tombotsoa. Jalo ny vahoaka ary tena mafy mahazo an'ilay vahoaka satria na le fiakarana na le vidim-piainana rehetrarehetra raha dia miakatra daholo fa arakaraky ny fisonjotan'ilay gasoaly io ihany ny fiakaran'ny frais tena tsy eo aloha le fisonjovany satria zao rahantsika mahitsy zao mikaikaiky daholo ny vahoaka. Hoe memidina ny fahefan'ny olona zany memidina ny sarambolan'ny olona dia tsy tanay izay atao fa efa asa dia atao ihany ilay izy fa tiato arakaraka le vaovao zao dia mandray andraikitra izy ony
fa raha ohatra ny fijerinay an'le gazoil aloha dia tena ambony loatra, tsy zakan'ny fahefan'ny vahoaka le izy. Ny karama tsy misondrotra alefa ny vidin-java gasoil miakatra, ny zavatra rehetra miakatra daholo, vidin-javatra rehetra, ny PPN rehetrarehetra. Tsisy fitsonjovana mihitsy satria ny mpanjara any zao ny hitako tena mahazo tombony amin'izao fa ny vahoaka majinika tena mijaly. Ankilany dia tsy maintsy isy fiakarana amin'ny vidin'entana ilaina andavanandro ihany koa ity fiakaran'ny vidin-solika ity. Hatreto dia mbola vao mandany ny entana tahiry ireo mpivarotra ary efa miomana sahady amin'ny fiakaran'ny vidin'entana. Tsy maintsy miroso amin'ny fampidinana ny entana ilaina araka izany ireo mpivarotra hitazomana tranony tsena. Hatreto izany zao nenay mbola tsisy niakatra satria mbola entana taloha reo dia mbola tsisy niakatra izy hatreto, fa rehefa mikomandy rehefa avy zao mbola tsy fantatra hoe mety izy fiakarany ve sa hoe ahoana. Fa le izy zany ohatra hoe somary misy rupture kely fotsiny le entana dia tsy hay hoe mety hampiakatra ve le fangalana anazy sa hoe ahoana mampisy ohatra ny hoe somary misy ripotra sy mananina ny olona foatra ny isan'andro ihany. Ny olona zany raha te hanampy ara dia tsy manana fahefana hoe hanampy alay satria le vola hoentina avy anatrany efa zista hoe vidina nataloha nefa misy ny entana sasany efa miakatra. Na tsy dia mbola nisy fiovana aza nefa ny vidin'entana eny an-tsena dia efa hita fa tsy zakan'ny vahoaka intsony ny halafon'ny fiainana. Mandady arinao tanteraka ny malagasy ankehitriny, miezaky ny mitraka kanefa efa tena rendrika tanteraka anaty fahantrana. Ny fitondram-panjakana tsy manana vahaolana matipaika afaka hanala ny fahasairanany vahoaka malagasy akory fa variana amin'ny famonoana hafa hatrany. Ino ny fanadihadiana entsika ny isantarana ny fandaharana amin'ny ity alina ity ino moa resahana teo ny akony ny fiakaran'ny vidin'ny solika teo amin'ireo mpitatitra mizotra nasionaly eo ihany koa ny akony zany any amin'ireo mpivarotra mety ho hakony zany eo amin'ireo mpivarotra enta-madinika na izanatsy izany raha hoanana Antananarivo manokana dia efa misy fifamalina be ihany koa eo amin'ireo mpitatitra sy ny mpandeha ny amin'ny ity resaka frais ity noho ny fiakaran'ny vidin'ny solika satria dia raha ny zavatra hita aloha zany dia maro ireo tsy manaiky an'ilay 900 ariary ny fampiresana zany tamin'ny fitondram-panjakana. Araka ny fanavara tamintsika teo dia Christian Razafimamy no vahintsika amin'ity alina ity miarabanao Christian Razafimamy tonga soa atao anatin'ny fandaharana Sahila zao amin'ity alina ity. Miarabanao Clémence ary miaraba ny teknisianina zay tady mampifamatotra ny mpijery sy ny jerena ary indrindrindrindra moa miaraba ny Andriamanjaka dia ny vahoaka malagasy rehetrarehetra. Ya, no resahantsika tao anatin'ny fanadihadiana teo ny fiakaran'ny vidin'ny solika. Araka ny fahitanao anazy, ahoana ny fahitanao zany ny fomba nandraisan'ny fitondram-panjakana an-tanana an'ity resaka olan'ny solika ity? Ny tena moa tsy manatrika ny zavatra mety hoe ataon'ny fanjakana fa amin'ny alalan'ny haino manjery zany ny ahitana ny hoe sy ny vaovao zany no ahitana hoe inona marina moa ny zavatra misy. Fa ny zavatra kely somary mampalahelo fotsiny zany dia hoe nametraka ny filoham-pirenena hoe efa nanao zay farany azo natao, hoe efa nisy tena ady mafy zany natao zay vao tonga teo amin'ny prix io, zany hoe tsy tokony io prix io zany izy fa mety hoe ambonimbony kokoa angamba ho an'ny fijery kanefa na izana tsy zany tsapa fa ohatrany hoe fanadalana olona fotsiny zany. Satria mbola raha izaho mieritreritra hoe raha nisy ny zavatra tena azo natao tsy tokony io manko matetika ny olona zany le hoe mifanofanomehtsiny fotsiny tsy de mety fa ninazy zany natoshe kely anahy fotsiny hoe fa maninona moa no andrasana mihitsy le izy tonga le prix zay efa fantatra tsy ho zaka efa namofopofona ngeo io hoe eny misy moa ny tampoka ho an'izay tampoka satria mety misy tsy de mahara-baovao loatra fa efa namofopofona zany hoe hiakatra le vidin-solika nahoana le izy no efa niakatra vao efa petraka amin'ny prix faran'izay mave satria zay vao hoe hijery solution tokony mbola tsy tonga an'io de efa nijery solution. Ya, Christian Razafimamy averiko kely le fahafatale anarana ahafantaran'ny olonanao misehatra mipanakanto na izana zany satria ilaina ihany koa ny filazana an'izany raha kikino ahafantaran'ny olonanao ianao olo-malaza. Zay aloha dia tsy azo hidivirana fa vao maika aloha ianao tena nalaza be tato anatin'ny 2 andro satria nisy an'iny fanambarana izay nataonao iny tamin'ny fahita lavitra ozy ianao hoe miala Rajoelina, miala ny Prime Ministre, inona natonga anao tonga tamin'izay fanehoan-kevitra na ataontsika hoe fitakiana izay. Za mandritra n'iny fotoana iny efa tsy olo malaza ntsony iny miteny iny efa za sy ny foko iny sy za sy ny zava-misy tanteraka
satria ny ninona lazako sy ny mety hoe toerana kely mba napetraka Andriamanitra amina de tsy afaka miala maro zany eto aloha de mametraka fisaorana foana ho an'ireo le mifanaratsy eo anaty Facebook reo hoe merci fa hitako nareo mividy entana eny amina tsena spéciale tena mety tsy miakatra amin'ny vary vidinareo hitako nareo mety maka carburant amina station d'essence spéciale fa zany ijoroako de tena hoe tsy tanty le izy zavatra choc tena mafy satria iny foana ny azavaiko hoe efa ela nge nandritra amin'ny fitondrana Andriamatora Tsiraka nefa nisy fiakaran'ny carburant fa raha vao miakatra ariary zato fotsiny io de efa misy efehany amintsika tena misy efehany ariary zato tamin'ity nefa ny mafy be ny fiakaran'le izy tsy mbola nisy loza amina tambotra an'ity zany hoe tsy tana tsony ny fo natao ihany ny tsy teny za zany tsy na de hoe za manohatra ekeko fa hoe piraidonakafo tamin'ny loko volomboasary za taloha satria za ny tantanandraikitra tao Tomasina ary fantatry ny fatapoko fatapirenena zany nisy fotoana nahafantaran'ny olona zany fa saingy kosa rehefa tonga amin'ny zavatra hoe tena mihoatra ohatran'le hoe zaza rehefa manaikitra nono ity zany efa zavatra ity efa tsy zavatra hoe tokony olo eferina tsony ity raha mizaha mandinika satria niveau de vie eto Madagasikara nge fantatry ny mpitondra tsara zany hoe 4% ny malagasy moa no mahantra ka nahoana le izy no nandrasana hitotona efa fantatra fa ho avy zay manko le natonga anaty amin'ireny fotoana reny ny teny hoe akatony ny seranana de be ny resaka mikorotana ny ekonomia ianao olona zao mandeha ny karazana attaque personnel be rehefa nakatona zao ny seranana tsy mba tsapa ihany ve nisy efehany kely tamintsika raha mba talolohany reny ange seranana ny voakatona mba tsy ohatran'ireny fitsipatsipaky ny gasy maty teto reny moa zany ny déclaration fotsiny fa raha tena hoe jerena point par point daholo satria tsy ireny fotsiny ny maty satria ny tany lavitra any ange tsisy testa hoe ahafantarana hoe inona daholo nahafaty an'ireto olo reto fa zay tratra ny testa fotsiny iny de karazana ohatrany hoe compte tsotsotra nytika tongavana de ninazy zany tena hoe malahelo loatra satria za tsy mitovy amin'ny hoe mpanohatra miteny foana indroa fotsiny ihany mba niteny nandritra ny fotoana nitondran'Andriamatoa Rajoelina tamin'ny fotoanan'ny coronavirus de tamin'ity za na nisy volamena very na nisy dégâts na bonbon sucette na nisy dégâts na écran plat nisy dégâts point teto za tsy niteny fa ity kosa vilany mihitsy ty efa sangy mihoatra ny loha efa tafahatra misy moa ny olona zany no miteny hoe tsy andro Rajoelina nge no nampiakatra an'io fa manino ianao manome tsiny be anazy enao aloha ny eo tompona ndraikitra foana ianao ninona zavatra misy tsy voenao aloha zany Christian Zafimamy fa efa maro ihany koa ireo efa niteny nitaky ny fametraha ampialany ireo tompona andraikitra anankiroa no resahanao teo ireo ny filoham-pirenena sy ny prime ministre ny zavatra hita nefa de manampitsofina manampitsofina izy ireo inona ary ny zavatra ho ataonao raha ohatra ka hoe manohy an'izay be marenin'izay amin'izany antso ataonao zany ireo olona tompona andraikitra eto amin'ny firenena ireo fantatry fa zay fanontanianao zay no fanontaniana mahaliana ny olona indrindra fa zako de mametraka ny décision ako avy amin'Andriamanitra satria zavatra sarotra loatra ty mahatonga an'zareo moa tsy eritreritra ny hoe ametra-pialana satria ny ohatran'izay moa ny politika eto Madagasikara tanareo tsara ngamba reny hoe iza le premier ministre le Johnson iza le vony kabary izy tonga de vetivety nisy ministre anankitelo ny démission avy eo andro vitsivitsy tarinan'izay izy ohatran'ny nametra-pialana zany hoe aty amintsika sarisary ny demokrasia rary ny zareo raha mbola hitady ny teknika nefa zahako mametraka hoe ny tena tsara indrindra miala amin'ny fomba tena faran'izay tsotra satria manko ny savorovory hatramin'izay sy ny fitoman'olona an-dalambe hatramin'izay de niteraka faty olona foana niteraka olana foana teo indrindra eo amin'ireny lafiny ekonomika zany de zay no mahatonga anahako mangataka hoe monsieur le président efa raha ohatra ka hoe mba fotoana fohy no nitondrahanao de nanao faneho-kevitra mafy be ny atao hoe ny société civile na ny olona tsotra ohatranay na ohatran'izany de hoe mety tsy fitiavana anao le izy fa ity kosa efa namena fotoana naharitra tsara ianao ary ianao élu fa tsy afany tamin'ny fotoanan'ny transition hoe misazy apetraky
ny fraisambe afrikana ohatrana ny union européana sy ny ohatran'izay zany fa ity ianao efa afaka manao ny négociation anao mafy tsara amin'ny maha président élu anao zay somary diso fanantenana za manko rehefa nitranga ny olana tamin'ny Samorange de namitsaka ary nipetraka tsy olana fa rehefa miakatra ny avy tokoa tsy maintsy manitsaka zanatohatra de tena tsy mampaninana napetrako satria zay no hoe sitrak'Andriamanitra zany ao anatin'le izy ary mahatonga anamy manao an'le hoe fa nahoana moa ry zareo sy ny membre ny gouvernement diso fanantenana koa tamin'ny ny premier ministre Ntsay Christian za tsy te resaka eto hoe resaka hoe loi constitutionnelle na hoe ahoana ny fomba nanendrena azy teo nao tsy resaka article 45 na ohatran'izany hoe tsy anitatra zavatra loatra fa za fotsiny zany nametraka hoe tamin'izany fotoana zany zay mbola tsambo orange de nisy fahagagana kely rehefa tonga moa tsy fantatra mihitsy io anarany io tamin'izany hoe aiza no premier ministre de hoe io no ekeny rehetra lo ataontsika hoe ekeny rehetra mbola président Irajono Narimapianina teo tamin'izany fotoana zany de hoe non tsy olana satria tamin'izay le hoe io olona io resaka hoe relation internationale sy ny point BDB kapokany ainy zany zavatra zany de hoe bon ilaina zany io olona io aloha tsisy mifanabataba fa rehefa tonga kosa le fotoana mba ilana le zay CV anao matanjaka be zay nefa tsy hita akory le effet an'le CV mialatsiny lasa ohatran'ny mamperitreritra hoe tokony hosoloana kosa ianao tokony hosoloana satria tsy vita nge zany l'émission afa manko raha olona hoe mpiopokisony napetraka teo de tsy hainy zany zavatra zany na hoe mpivarotra voanjo teny amoron-dalana tsy hainy zany zavatra zany fa ianao ao anatin'le mahay za tsy manome tsiny de efa tany fa za kosa aloha rehefa vandana de kary za tsy mifampiaro amin'ny zavatra tsy tokony hifampiarovana ny teny ianao miala ny filoham-pirenena miala ny premier ministre raha horavany gouvernement ara-pitso tsy hotsony zany ny mpitondra de ahoana ny toy any ary raha toka tanteraka zay mbola tsy mampaninina atsika ny ivadian'ny lisy tetezamita satria tsy ho vita vetivety amin'ny akamehana ny fifidianana ka hoe ho atao amin'ny fomba tsotsotra izay akamehana zay foana le efa niteraka olana hatramin'izay fa ny tetezamita tompoko tsy voatery foana hoe anakorotana ny ekonomia tonga nge reny ny tetezamita nahita solution tsara Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'izany fotoana nandaminana ny fiainana teto Madagasikara ka nahoana tsy tokony hopoizina tsony ny tetezamita fa raha par rapport amin'izao zavatra zao miankina amintsika malagasy foana hoe avela amin'io ve de samby amafany kio sa itente tetezamita ndray mpandeha tsika mba hafahana mety mieritreritra zavatra hafa kosa satria ny ekipa nge BDB ny olomanga ny olona nampianarin'ny ray aman-dreniny nge BDB tokony resy lahatra kosa ianao ohatran'le hitanao ry Cristiano Ronaldo sy ry Ronaldinho reo nge na ohatran'izany rehefa sur terrain misy fotoana tsy concentré reo mba tsy atao zany hoe misy zavatra tsy haindreo fa ohatra hoe misy fotoana zareo sur terrain tsy concentré de fantatry le mpanazatra hoe tokony alaina i Cristiano Ronaldo io fa soloana ny tsy haiko iza le olona miray ligy am'zareo ny fanolonany io tsy midika mihitsy hoe entina ifahavalona be fa tokony anaiky fotsiny ianao hoe io tokoa misy zavatra tsy voafehako ary tena miteraka scandale tena faran'izay mafy am'reto vahoakako zay fantatry fa mahantra reto io nge tsy io carburant io nge tsy voasolon'ny EPP manara-penitra na ny ataoko hoe poste de police manara-penitra fa carburant miantoka ny fiainany zanak'olombelona eto Madagasikara satria tomina amin'ny alalan'ny carburant daholo ny zavatra zay ivelomantsika na avy any an-dafy na ny samby eto Madagasikara na ny zavatra rehetrarehetra tokony ilana carburant zanaty zany efa miteny tetezamita ianao ny vahoaka koa zao efa ndeha atao hoe fay satria zay foana andresahana ty hoe olo baovao sy ny sisa de zao sahirana satria lasa olona zany personne no tena nijerena hatramin'izay ary isan'ny tena mahavomafy ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao zay zavatra zay te hiresaka kely aminao mikasika an'le firesahana an'le hoe fitakina fametrahana ny fametraha-pialan'ny filoham-pirenena sy ireo tompona andraikitra ambony eto amin'ny firenena ny tenako zao ny tenako manokana miaraka amin'ny fikambanana maro tamin'izany fotoana zany ny teny hoe miala ny be ny tanàna satria maro be ireo fandikan-dalàna sy tsy fetezana eto amin'ny tanàna Antananarivo izay mbola tsy karitry ny maro am'izao fotoana zao fisamborana ianao fitoriana no setriny zany ny Christian Razafimamy
any ivelany any amin'ny tany ataontsika hoe tena mandalana zany atao hoe demokrasia zany a tsy mahavoasaza ny fitakiana ny fametraha-pielana ny mpitantana na ny filoha hitantsika zany ohatra tany frantsa hafa mihitsy anefa zany ny zavatra misy eto amintsika ary ohatrany hoe te-ampatsiavy na io filoha-pirenena andrinirina Rajoelina aza tamin'izany fotoana de tamin'izy mbola mpanohitra de nitaky ny fametraha-pielana Andriamatoa Marc Ravalomanana ny gasy mahitsy fijery koa ve amin'izao fotoana zao zany miteny hoe miala Rajoelina miala ny prime ministre tsy matahotra ve zany Christian Razafimamy ny amin'izay mety ho antso zay aterak'izay fanehoan-kevitra zay rapitso ny anany zavatra teneniko de zao misy raha latsaka teto Madagasikara nataon'ireo razambe atsika ireo rehefa nitaky fahaleovan-tena izy zany hoe ireo tamin'izany fotoana efa tsy niasa lotsony na ho vonoina tamin'izany moa zany vonoina fa ankehitriny le izy gadraina sy ohatra hoe mety hoe amoronana dossier ianao imontena dossier ianao na ohatran'izany ny tiako atongavana de hoe zahako a rehefa misy zavatra irosoko za tsy mieritreritra zavatra negatif be zany ary ny anahy tena veriko eto tsy mbola misy resaka coup d'état mihitsy eto tsy mbola misy resaka famorim-bahoaka eto tsy mbola misy resaka alakonitsy tsitsitsy ary en plus za rehefa manohitra za koa za tsy manana olana amin'ny président Rajoelina mihitsy fa ny fomba fitantanana no problèmeko ny foto-kevitra entiny tantanana ny firenena no ny problèmeko hoe fa ahoana ary le izy ny atao ohatr' zao ve zany le tena izy manangana foto-drafitrasa ve zany le atao hoe mandroso satria zay no misy any amin'ny firenena hafa de zay ve zany le misy fa maninona raha mba tena jerena akaiky mihitsy aleo le social za efa nisy fotoana nge niteny tamina télé Ravavy hoe les points clés tsy misy afa-tsy ny ministère-ny élevage ministère-ny agriculture reo fotsiny aloha satria tsika nona ny akamaroan'ny malagasy rehefa mitady vola tsy mba ohatran'ireo any amin'ny firenena hafa reo hoe efa mba manangona vola hividianana fiara tsara be na hividianana fandriana tsara be fa ny atsika nitadiavana vola nohanina androany tadiavina androany ny karama isam-bolana efa tsy ampitsonona rotsaka ho avy indray zao ny resaka fampidirana zaza-an-tsekoly mitapoka an'izao zavatra efa misy zao a de tsy fantatra tsony hoe hoaiza moa zany tsika tsy fantatra tsony fa za tiako mahitsy be amin'ny teny aminao hoe za tsy matahotra zay ataondry zareo ana nahavonoanareo a za miaro ny vahoaka sy ireo vady aman-janaka tsika zay mividy sakafo eny amin'ireny toerana rehetrarehetra reny za tsy manana souci amin'izany efa vonona no faty ianao moa miteny hoe za fa te-antany a hoe irery tokoa ve le ianareo gasy mahitsy fijery a sa misy miaraka aminareo anatin'ity tolona ve ny andeha hitenenako azy sa hoe etsika fitakiana ataonareo ty eny za moa no ety efa n'le fanontaniana de tsy maintsy nametraka hoe za fa ity tolona ity a de tena tsy irery tokoa ary raha misy ny tolona tena faran'zay be olona hanoana sy manoana fantatra zareo nge fa ny telefônina ko ataondry zareo sy ireo koa te fantatra manko misy akon'izay rehefa misy mihaino ny zavatra resahanao ary fantatra zareo ny olona mivoaka miditra mifampiresaka amiko sy manoana ana fantatra zareo mouvement d'appel satria zareo olona mafantatra tsara hoe tellement numéro ndraiky ki de mora tsara manao an'le localisation sy ny zavatra rehetrarehetra tiako tenena za tena tsy irery ny ako lafikery maromaro eto tanàna manoana daholy ary ao moa ny sasany efa mandefa hoditra akondro mampijabaka sy nama fa za isan'andro mamaky ny loi constitutionnelle mamaky ny hoe ohatrany ahoana ny fomba atonga n'le zavatra tsy isiny resaka raha mandrika tsy isiny ny zavatra miverimberina tsony zany hoe mba tsy hanomezan'ny olona tsiny hoe misy resaka 7 février de mety isina firy juillet ndray sy ohatran'izany za tsy de partisan zany loatra fa malagasy tsy tia fikorotanana fa rehefa misy kosa ny zavatra hoe tsy mety ngamba tsy hotsiny tsy tsiny mihitsy tsy hotsiny satria raha mbola ametraka manko hoe bon eo ary nareo fa ataovy le izy efa tazana fa tsy hiva le olana misy zavatra tazanana be deabe fa tsy hiva le olana ary na hivara le olana io ange Clémence teneniko anao fa na mbola hanasorana 10,000 ary io vidin'io carburant na hanasorana 5,000 francs tsy mbola zaka foana satria tafahoatra loatra io fiakarana io zany hoe io zao raha farafa be deabe ny sary tsy maintsy izy de zao mety hoe milatsaka kely 10,000 nohatr'izao de anaovana déclaration hoe efa nisy ny négociation natao sy ny ohatran'izao ny anahy tena tsy zay mihitsy efa fanontry zareo koa zay tena tsy ohatran'izay mihitsy ny anahako fa rehefa tena ohatra ka atao le izy de tena manao négociation mafy be any amin'ireo olona hafa mpamaty solika tsy voatery nge ireo solika efa raisitsika hoe isan'andro reo foana no tsy maintsy ampiasaintsika eto
ny firenena mpamaty solika zany eran'zao tontolo zao be deaibe raha tsy teny an'Arabie Saoudite any Russie any reo firenena rehetrarehetra zay manana solika reo sura fa mahafantatra ny situation Madagasikara reo satria mahafantatra ny vaovao mahakasika ny Madagasikara hoe io tokoa fa raha io prix io tsy zakan'ny Madagasikara donc pitié meo an'ity prix ity ry zareo fa tsy hoe avela aloha tonga le izy zay sary zay mihitsy zany somary tena manahirana kely satria raha tadidinao Clémence efa nisy fotoana angena tamin'ny fotoanan'ny confinement vao nanomboka nampidinina daholo ny carburant eran'zao tontolo zao nanana sentiment tamin'ireo firenena marefurefo ara-pivelomana ohatra atsika reo logistique pétrolière reo olona mpisehatra ao anatin'ny famatsiana solika reo de ny zavatra nahagaga ohatra nisy argument tsy nazava loatra ny karana Andriamatoa premier ministre tamin'ny média tamin'izay fotoana zay hoe ny atsika tsy afaka ampidinina fa tsy fantatro mo resaka trosa sa ina fa oza hoe tsy haiko ahoana koa ary zany carburant tsy afaka ampidinina efa somary mba nylendalenda ihany ny tena satria ny anahy na de ny fiara koa raha na de hoe le faran'izay mitsitsy ary mbola mba mitady ihany ny zavatra faran'izay mora fa rehefa tonga am'izay ty fotoana fampiakarana ty lasa ohatra ny acceptentsika le izy lasa tsy nitady vaolana tena hoe mafy tsika hoe ahoana ny fomba isaovena an'le Madagasikara ao anatin'le zavatra fa ohatra ny somary na raha tsika le izy eo zany le mampametra-panontaniana hoe tena mbola tena ilaina ve zao fanjakana zao sa aleo mijery plan hafa ya am'izao tsika miteny zao Christian Zafimamy dia antoko politika sy fikambanana maro no manomana fifampidiniana na ny ataontsika hoe concertation nationale andaminana ny pitsopitsony rehetra alohan'ny atrenan'ny fifidianana hisorohana ny mety hokorontana eto amin'ny firenena zany miombon-kevitra am'izany ary ve ianao sa foana ny fomba fijerinao manokana za miombon-kevitra satria tsisy ratsy eneny hoe fikaonan-doha zany tsy ratsy ange zany fifampiresahana afatarana ny marimaritra resana mba tsy siny mizana amin'ny tanila mba tsy siny ny hoe fanahina sy sosi lava manoloana ny hoe fifidianana feno vaty fotsy sy olona tsy mifidy be deaibe hoe mba ahoana ny atonga ny olona hanana fitokisana tokoa anatin'ny fifidianana za tsy contre fa ny olana za tsy matoky ny zavatra ipasy après an'io concertation zay resahanao io tsy de matoky ny zavatra ipasy eo satria efa voapetraka angeny ACC efa voapetraka ny CENI ka inona moa zany io ivreny io pour rien amiko io tsisy ilanan'io ka ny hoe ny HCC sy ny CENI mihitsy no averina diniana sy raha averina diniana ka misy fa hoe karazana hoe fandraisana anjara mafy be amin'ny rehetrarehetra mampatoky zavatra hafa zay fa raha hoe ireo androm-panjakana karazana institution anankiroa reo mipetraka eo nefa misy ny fifampidiniana de inona raha zany le hodiniana mihitsy ny tsaiko zay kely izy iverenantsika kely le fanambarana nataonao ny alatsinainy lasa teo iny fanambarana iny dia asa aloha fa de mifanindran-dalana tamin'ity fiakaran'ny vidin'ny solika ity le fanambarana nataonao zany ny ariva ianao nanao an'izay ny atoandro moa zany ianao nanao an'izay fanambarana izay firenena maro ankehitriny no nde atao tonga de tsory nahitana fanonganam-panjakana noho ny fisondrotan'ny vidin'ny solika indrindrindrindra sy noho ny fiakaran'ny vidin'ny mpiainana ary tranga maro no iraisan'ireo firenena ireo amin'ny zavatra misy eto Madagasikara am'izao fotoana zao manoloana izay fahasarotan'ny fiainana izay raha ny resaka compte fac mantsika teo raha ny fanahiny ireo pomba ny fitondrana izay miafina any ambadiky reny compte fac reny de hoe mitady hakatahaka ny reny tranga nisy tany ivelany reny ianao Christian Razafimamy mitombona ve zany le izy manko de zao satria za koa olona nitondra fikambanana tao amin'ny Orange taloha tany Tomasina ary anisany nampandaniny Orange tany Tomasina na tsy teny ny solom-bavambahoaka tsy teny ny be ny tanàna sy fatapoko fatam-pirenena fa namako fa ny olana misy koa ny mpisitona lakilosy mba tonga ny lizo eny fa atreto izy de tsy mbola misy resaka fanonganam-panjakana ny ataony hoe mangataka hoe mangataka ny fametra-pielana ny mangataka zany tsy mitovy amin'ny hoe manao forcé fa ny mangataka zany mangataka tsotra hoe mametra fielana nareo fa nareo kosa ve de tsy resy lahatra fa tsy hainareo le izy nareo kosa ve de tsy resy lahatra fa mikakaiky amin'ny vahoaka nareo ve mba manao sondage fa tena mbola misy olona ty anareo noho izao accident be zay mitranga amin'ny firenena zao ny anahy fangatahana fa ny olona zany misitona n'le izy mba hoe hoendrikendrika ana fanonganam-panjakana de io za hoe mbola tsy hany aloha mbola tsy hany mihitsy tena mbola tsy hany satria zay tsy nitezaina tamin'ny zavatra ohatran'izany surtout za tsy de tena ty fikorotanana loatra
za tsy tian'zany hoe malagasy hoe sanatrian'zany ho lavina bala ndray sy hoe mbola hoe isy bomba lacrymogène ndray sy ny hoe mbola isy fananam-panjakana sanatrian'zany ho tonga avy ampanara roatra ndray na ohatran'zany tsy tia manao zavatra le retour ohatran'zany fa ny anahy zany tena fangatahana tsotra ohatran' reny mitranga any amin'ny firenena zay tatarainao reny hoe mangataka hoe mila fa mijaly ny malagasy mbola 700 ny kapoka ny vary 900 efa betsaka ny mihinana sakafo indro fotsiny eo anatin'ndray andro fa raha atao ny compte ny zavatra mandeha efa tsy maintsy ho lasa sanatry ny vava la diny lela ho 5000 zany ny kapoka ny vary isany azaka an'zany Clémence tena tsisy mahazaka an'zany ka zay fandikan'ny olona n'le izy je m'en fous mialatsiny ohatrany hoe mahitsy be fa za koa efa zay mahitsy zay mihitsy fa za tsy mbola manana eritreritra hitondra zavatra forcé makaiza na de maro aloha tena maro ny olona mikaravasy anavy aorina hoe aza miverina tsony ianao rakiki fa andeotsika hijoro andeotsika hoe eny amin'ny 13 mai andeotsika anao zao de izy hoe mbola tsy fotoana an'zany zanakitsika ary mbola nalabaka fa nahono itsika indray no nde icréer zavatra anakorotana ny zanatsika andeha nalabaka fa ireo olona reo no everitsika fa manana sofina sy manana fanahy de apetraka mifahendrendry zareo aloha le izy hoe mba mela apahendrena Andriamatoa Rajoelina nge manana toetra mahay mangina toy ny nataony tamin'ny fotoanan'ny fitondrana Andriamatoa Rajaonarimampianina nangina izy tsy niteny mihitsy izy de hoy zay hoe tena mba miangavy anao Andriamatoa filoha avereno ndray mpandeha iny toetranao iny mba miangavy anao kely zay angina kely vetivety indray anao aloha fa raha tonga ohatra ny fotoana ateteza mitana io izaho mihitsy ny hijoro fa tsy asiana nini afaka mirotsaka ianao afaka mirotsaka zay te sehatra rehetra tsy asiana élimination indirecte fa afaka mirotsaka ianao fa hatreto kosa aloha misy zavatra tsy voava tena tsy voava le izy hitapoko hitapirenena efa mampijaly olona mba fatapatatra andreo fa firy zao nefa mety hoe matiny anoanana tapirehana io zavatra io firy ny fianakavian'olona tsy tafaverina tsony ohatra any androy noho ny famafisany frais de mety lasa nanao inona izy eto nahita asa ve izy sa sanatria mivavy izy nakeny tsary lalàna sa inona ny zavatra mety nefaran'ny fiainana eto inona daholo ny conséquence n'izao zavatra mitrango zao fa le izy moa zany de hoe bon malahelo ana mijery ny réaction ny ministre Nengovo mbola misarima sy mitsikitsiky tsara hoe mbola tsy io ny vérité de prix ohatra zao satria ve nareo ticket no mandeha amin'ny tomobile nareo de mbola misarima nareo hoe miakatra be ohatran'io carburant io mba aleo miara miory amin'ny ory zay le kolotsaina malagasy miara ory amin'ny ory fa tsy hoe midéclara zavatra ohatran'zany amin'ny télé mbola mitsiky mialatsiny za tsy mitsiky devant na zavatra mampalahelo iverena kely sosikevitra avy aminao mikasika ny resaka teteza mita zavatra nisy teto mantsy Christian Razafimamy de teteza mitatra ny misy zany hoe mody teteza mita fa rehefa avy hoe teteza mitatra le vahoaka androany tsika miteny zao efa narahantsika teo tao anatin'ny santiona tao anatin'ny fanadiadiny efa mandohalika le vahoaka efa hoe efa ty amin'ny tenda efa ty amin'ny vavorona mihitsy ny rano hoe kenda tanteraka efa tena kenda tanteraka ny vahoaka hiditra teteza mity zany ve tsy mbola tsy tia tena hoe olana vaovao indray miankina amin'ny mpandrafitra io miankina amin'le mpandrafitra fa rehefa sendra malaimo ianao anatin'ny teteza mita zay oetretina ho ampidirina de mazava ho azy tsika efa mitrosina fa miankina amin'ny mpandrafitra io rehefa endry ny mpandrafitra zay manko ny zavatra very eto tanàna Clément satria tsy ampy fahendrena tsony tsika tsisy tsony le tena fitiavana tanindrazana fa tonga de business diso mangotraka loatra ny resaka business fa rehefa tena hoe mafy ny ataoko hoe tsy teny velo rano fa ataoko hoe alomba atao hoe fifamatorana indray rehefa tena mafy ny fifamatorana anatin'ny fifankatiavana tsy voatery ho risque ny teteza mita ary io koa na teteza mitatra raha satisfait ny vahoaka tsy na maninona moa raha 20 ans reo teteza mita raha za fomba fijeriko za tsy maninona moa zany raha satisfait le vahoaka efa teo foana ngena sina olona voafidy mivezivezy sy ny namany de ohatran'ny matsapa ihany tsika indraindray hoe misy zavatra ohatran'ny manelingelina fa karaha ny teteza mita no hitondra zavatra maninona moa na mitatra zay zany enany fomba fijeriko za malalaka anatin'le fomba fijery eny ary nresantsika teo moa zany isan'ny resantsika kely tao anatin'le fanontaniana talohan'le teo le resaka compte fako efa noresahanay foana izy ty tato anaty fandaharana Christian Razafimamy fa tena fléau izy ty tena
enjana be ny afitsoka izy ireo raha miresakasika ny tambajotra tserasera taorian' le fanambarana nataonao zao tamin'ny alatsinainy lasa teo a de tena tsorona hoe romotra be ry zareo romotra be ary ka mikitika ny kapoaka miseho lany ny fanaratsiana maro a santionany amin'izany ity sary ity zay efa nalefa ny teknisiana teo ihany moa izy io a tena hoe fanaratsiana attaque personnel mihitsy ny zavatra misy a ianao araka ny fanambaranao teo ihany niara-dalana tamin'ny volomboasary teo aloha ary efa filohan'ny CSANR tany Thomasina zany a i Christian Razafimamy a ahoana no fandraisanao an'ireny fanaratsiana miseho lany izay inoko maromarina fa mandra-pilaminana ity fanambarana nataonao ity de itoy foana io zavatra io manahoana ny fahitanao an'ireny Jesosy Kristy raha zanak'Andriamanitra nisy nanenjika nisy nitorabato nisy nanao inona nesoina nijapijapiana amin'ny karavasy mihitsy karaha zara resaka attaque personnel satria tsy manana tsony amin'ny attaque teknika hoe ahoana ny fomba hinanana satria marina loatra ny zavatra teneniko za tsy tena tsy mivaky loha am'zany a ny anahy zany nitanjoko de hoe ahoana ny fomba fahan'ny malagasy a mba hiaina foana ho tafaverina farafaratsiny am'le vidin'le carburant teo aloha ka mba farafaratsiny mba mahita ny hohanina foana fa ny olona manko a indrindra ianao rehefa miresaka zavatra marina tsika eto Madagasikara tsy de mba mataty zavatra tena marina loatra ka rehefa tratra anatina toronao ny olona anankiray de ny attaque personnel ohatran'io zany no tena mahafinaritra azy fa za zany tsy mampanina anazy zany alors laisse parler les gens izy ny obolan'ny zareo any amin'ny sisiny fa za tsy apiopio raha mbola misy asargena tsara ny batterie amin'ny ala de aza matoro mihitsy ataovy eo daholo zay zavatra hitanao rehetrarehetra fa za ty foana za ho an'ny tanin-drazana nijoroako a ianao ho an'io carburant miakatra io no arovanao etsika sambo tsara ineto raha pitso raha afaka pitso ye pimaso an'ilay compte fac John Mark izay efa tena tolomin'ny olona mihitsy ao anaty Facebook eo za tsy mamaly za tsy mamaly za tsy miteny satria matoa efa manao zavatra ohatran'izao efa mivonona amin'izany ianao na mety na tsy mety nge ataonao mahazikihana foana ianao ka maika aty fa hoe mety mikitikitika ny tombontsoan'ny olona ataovy anatin'ny saina satria raha atao hoe fanjakana mijoro anankiray mety misy place eo amin'ny 3,000 mahery kely eo na 4,000 manodidina ohatra ireo olona reo kosa ve de tsy mba hivibre hoe fa ahoana moa no ampivibrevany lahy ny kapoakanay fa oza hoe non rehefa tsy mety kosa andao samby anaiky fa tsy mety be de be manko ny olona ny miteny hoe ianao tsopiako kely mihitsy hoe na taminy anao nisy naratra tany Tamatavy Andriamatoa Andrajoelina nandefanao avion ny karakaranao manino ny mpivady ara ny vady nandritra ny 3 taona niteraka 3 ny fandimby taony ny mamy sy ny mangidy fa rehefa tonga ny fahafenon'ny kapoaka misaraka ihany nytika tongavana zany tsy sanatria fitsipahana lohany lakana ny tana non alatsiny Andriamatoa filoha fantatry no nataonao fa ny fanaovanao anahy kosa tsy midika hoe raha mijalo ny vahoaka de manaiky foana tsy mety an'izany satria ty tanin-drazana ty feno vahoaka marefo kely be deabe za raha ohatra ka mba mijoro no anaovana fomba firesaka ohatran'izany tsy miady amiko zany ary za tsy de mampiasa sentiment loatra amina zavatra ohatran'izany te tena hoe rovina reny olom-boafity volomboasary vao akalesona amin'ny Christian Razafimamy manoloana zany zavatra ohatran'izany satria zavatra hita tokoa mantsy de zao na de efa tsy mety ary de merci président zay no zavatra hita misy ihany eneny mety namana Clémence misy ihany mety hoe manao ny fotodrafitrasa sy ny zavatra mezaka neny ny fitondram-panjakana manangana fotodrafitrasa fa zay foana ny apetraka hoe rehefa hitondra ianao za mbola tsy mpitondra fa mba manao étude fotsiny ahako zany hoe raha hitondra ianao ohatra hoe ataoko hoe anao député any amin'ny atsimo ianao de mazava ho azy ianao zany hoe inona moa ny olona ny ato atsimo vary ve sa mangazo sa fitafiana friperie ve sa mijery vidéo ve sa internet ianao zany mila mahafantatra fa tsy tonga de tonga fotsiny ianao de ataonao zay mahafinaritra anao anatin'le izy za zany tsy contre mihitsy ny resaka fananganana fotodrafitrasa sy ninninako toy izy foana raha ohatra ka mbola hoe misy ny projet fa eto kosa aloha
am'ty indray mitoraka ty vilany ane ty Lara-pahamehana ny diso. vilany ty manahoana ny zanaka malagasy ao anatin'izao fotoana zao hoe analabaka ny ankizy raha pitsy sy raha afaka pitsy zao noho izao zavatra zao efa misy efehana sady any anatin'ny psykôlôjia nyreo ankizy reo satria hoe bon zao sady ara ny fiainana ka raha afaka baka ahoana moa zany ko za raha na afaka baka mbola tsy fantatra na ho tafiditra eny amin'ny université na ahoana mety ho voatoy any dada sineny ve ny fampianarana ana satria efa zao sady ny fiakarany vidim-piainana zany hoe be de be point par point ohatran'izay le izy ary iverenako kely ray resaka misy tsy hivizakevitra kely aminao le resaka compte fako izy ianao za aloko tsy mamaly fa io ndreny raha kike tonga am'le fitenenana koa hoe marina mitavozavoza tsy mahaly eo ny lainga tsara lahatra de zareo nefa zay mihitsy le mission ampanaovana an'izy ireo ary te hiteny koa hoe napetraka zao fitondrano zao ity resaka cybercriminalité ity fa mahavariana de ny mpanohitra tokony ho samborina zareo reo zay indrindra ny mpanohitra foana ny atao victime de ohatrany hoe jirena fotsiny le olona manaratsy zahay zao isany efa victime n'zany resaka cybercriminalité zany ny taritarisana teny amin'ny fitsarana manoloana n'zany resaka hoe fanehoan-kevitra arany ara-demokrasia zay natao resantsika manaraka kosa ny resaka ninidony eto indray tena hoe amapanakanto anao mety hoe amaolo-pirenenanao ihany koa ninidony de vehivavy ny joro ny aro an'ireo vahoaka niara ny tsindrazolena sy ny fanaparam-pahefana tamin'ny resaka tany anosy be tany amapanakanto anao amampanao politika anao ihany koa zany ankehitriny ahoana ny fahitanao anty raharaha ninidony ity fa liko kely vetivety le teo aloha satria ozy anao hoe ny marina mitavozavoza tsy maleo ny ilainga tsara lahatra fa valiko aminao bolana malagasy ihany koa hoe azany losa mangina koa nefa nijerena fandriamanitra tapiny loha fa toizako le resaka ninidonia fa zavatra ny ainako tany Tomasina io nisy fotoana niaro olona ihany koa atao anatin'ny 64 hectares amina olona teo amin'ny 3000 lot teo tan'izany fotoana fa ireo mpanjana tany reo moa zany na ireo mpifarombaka ny tanytsika eto Madagasikara reo de miezaka ry zareo mametraka réseau any anatin'ny point rehetrarehetra zay mety afahany mandresy ao anatin'ny resaka ady tany io de matetika moa ny ady tany amin'ny lalàna affaire civile zavatra tsy tokony mampigatra fa matetika mifamandrika amina affaire pénale zany le izy de mety hoe tratran'izay ranabavy ninidony fa ny tiako atongavana foana fotsiny de ny hoe oka tsika tsy jery afa-tsy ny lafy tsara satria mety hoe mahitsihitsy maherery fiteny mahitsihitsy koa iny ninidony iny mety maherery fiteny mety ohatra tafateny ratsy izy na ny oatra ny zavatra ny teneniny satria rehefa marary ny fo de mety hoe midepasy le zavatra tiako tenenina tany eto Madagasikara no narovana de malagasy ihany koa no arovana oka tsy hijery tsika afa-tsy le lafy tsara ny lesy zay zavatra tsy fijerena ny lafy tsara an'izay manko ny olana satria variana foana ho am'le business de aleo ange atao sorona ohatran'izao mihitsy ny le gasy za tam'izany eny namana Clémence nigatra koa tany Tomasina tam'izany ferovana olona zany tomany daholo ny mpikambana atao président ohatran'izao zay fantatra zareo tany Tomasina moa zany zavatra zany fa za tsy nasiaka olana satria oza hoe bon mbola zao ny zavatra misy fa rapitso sy rafaka pitso mbola isy fotoana ihany mbola ho avy le maraina vaovao za mbola manana fatokisana za tena mbola mino Clémence mbola ho avy maraina mbola ho avy maraina alleluia ye ny zavatra tsikatra ihany koa Christian Razafimany dia tsy de miraika loatra amin'ny fanarahana ny raharaha politika ny tanora ianao zao isan'ny manao izay anetsehana ny olona ho tonga saina manoloana zavatra misy ny sisa nefa ny zavatra tsikatra araka anteneniko teo dia ny tanora aloha indrindrindrindra tsy de miraika loatra am'izay resaka fanarahana raharaha politika izay akoatran'izay tsy andany manam-pahaizana koa na ny intellectuel de tena mangina manoloana ny zavatra misy ny zavatra hitany asa hoe matahotra ve inona no mahatonga an'izany ary ahoana no ahafahana manova an'izany zava-misy zany raha ny hevitra ndray ny tanora moa zany ny zavatra misy ane de zao hoe le fitaratra ratsy napetraky ny politika hatram'izay ny fomba fanaovana politika hatram'izay mihitsy zany ny diso lalana de mediso le izy satria lasa manjaka le business ao anatin'le izy de lasa misy fatahorana satria taty-arina zao lasa ohatran'ny efa hoe ratsy mihitsy rehefa manao politika na misehatra eo amin'ny raharaha-pirenena za be de be ny olona mitenena an'izany tianay nge ny iranao tianay ianao eny ambony saina foana de izy hoe non fa za koa olo-pirenena mila foana koa mijoro fa le olana zany le règlement de compte politique manko no miteraka an'le olana
satria ohatran'izao zao mahazo andry mbola rajona ry ireo namanamana mpanao politika zany zay migadra reo de lasa reo no mahatonga an'le tanora tsy samsehatra satria hoe raha vao manao aniony de lasa samborondro zareo raha vao manao any ohatra anazy zao de efa be deaibe namana misy namako colonel zay niantso anahy mihitsy olo ty aona moa elahy ty raha samborona zao elahy de ahoana totra hoe de samborona de samborona raha gadraina aloha de gadraina raha izay no vaolana raha ohatra ka mifanagadrana ana na fisamborana na même na ny famononana no apidina n'io carburant io iverina amin'ny toerany tongava mamono ana fa raha tsy de vaolana le izy aleo miaraka satria ny zavatra hitolomako tsy zavatra hoe zavatra ho ana rery ary ny zany mato na miteny ary aho hoe Andriamato Andry Rajoelina sy Andriamato premier ministre mametra felana nareo tsy misy hoe tsy fitiavana zany aleonareo ara mangatsitsika raha za misafidy zany par rapport ny zavatra mahazo anareo tsy tian'olona tsony ange nareo efa nareo fotsiny sisa ny mieritreritra nareo hoe tian'olona eritreritra reo zany fa tsy nieritreritra ny eny amoronarabe rehetrarehetra zay mividy an'izao fiainana mangidy zao efa tsy tian'olona nareo raha zany ohatra nareo accepte nareo ny zavatra angatahako accepte o tompoko mametra fielana fa mialy nareo aloha aty aminay reny tsy mba hijerena raha tsy tafavoaka anay mbola fa ny ekipe teknika koa efa vonona ny antelo nampianarin ray aman-dreny nge be deaibe ary samy nampianatra ny zanany tany an-dafo samy nampianarina fa lasa olana manko taty arina lasa indraindray le boritra ohatra ny kiboriboritra fotsiny hoe tsy haiko hoe ina satria lasa nisy felanenina be deaibe napetraka teo amin'ity tany sy ny fireneny ty napetraka teo ny olona intellectuel napetraka teo zao karazan'olona mahay zao napetraka teo fa ohatrany vao maikitsika mitsotsorika ihany vao maikitsika mihina amin'ny fatiny ihany ka sao de misy olona anankiray any ambadika any exceptionnel hoe sao de io ny lalana io moa vahoaka ihany koa amiakina ny vahoaka io vahoaka ihany no manapaka hoe iza no mambahoaka le tena mambahoaka fa tsy le mambahoaka ie iresaka kely tsika eto indray mikasika ny fikambanana zay tarihanao de ny GEMAFI efa taona zao zany no nitarihanao président national ianao an'ny gasy mahitsy fijery efa nanehoanao an'izany fahitsy-pijery zany resahanao teo amin'ny teny am-piandohan'ny fandaharana ilay resaka hoe fitakiana fanidinany sisy tany tamin'ny taona 2024 mba tsy hidirin'ny covid-19 teto Madagasikara saingy tamin'ireny de efa nanomboka ity le mini manam-pitsofina ataon'ny fitondrana ity inona ny foto-kevitra tena hoe hijoroan'ny fikambanana GEMAFI ary inona ny tanjonareo manahoana ny GEMAFI sy ny fiomanana amin'ny fifidianana satria tsy maintsy hisy foana ny fifidianana na hoela na hoaingana ny GEMAFI anoan'olona ary ny GEMAFI tena hijery tsara mihitsy ary ny GEMAFI be deaibe zay ary afaka mametraka mihitsy hoe rehefa tonga ny deuxième tour hoe ato ny lalana ohatrany ity ny tena mety engane tsisy fifamitahana tsisy fitaka fotsiny fa indraindray koa manko le izy akanga tsara soratra vetivety eo fotsiny fa rehefa tonga le fotoana zany de lasa mandisy fanantenana foana ny tena tanjon'ny GEMAFI zany de ny hoe ametraka an'izay fa hitsipijery zay izy io manko misehatra amina zavatra vitsivitsy za sady manana toerana fitezana zazakamboty za koa mitsabo amina resaka amin'ny alalany resaka zavamaniry exploitation na plante médicinale GEMAFI daholo fa misehatra ihany koa amin'ny raharam-pirenena zay tsy maintsy misehatra ary anentanako ny tanora mihitsy tsy voatery am'le politika eritreretinao rehefa manao politika fa raha vao tsy manao politika ianao de ireo efa tian'le politika sy taranaka mpanao politika ireo zay efa namotika an'ity fireneny ty ireo ihany mbola motika an'ity fireneny ty donc sao de mba avy any aminao no misy ny hevitra tsara sy ny misy ny dingana tsara mba hahafahan'ny firenena mandroso makany amin'ny tsaratsara kokoa fa ny GEMAFI zany de zay aloha tena misehatra mafy ao anatin'ny politika ary tena mijery maka ambony maka ambany manaraka akaiky zana misy session mandeha ao amin'ny assemblée ao na ohatran'izany za manaraka akaiky na LFR io na inona ny zavatra tena misy eto amin'ny tany sy ny firenena ity volavolan-dalàna ty ve zavatra tokony ho lanina ve zany karana mangataka nationalité malagasy zay zavatra somary natezitra na hoe zavatra tsy tokony ho dinihana fa voavoajery ny taratasy de rovitina satria zareo any Inde tsy anaiky ny azahoanao nationalité indo mihitsy hoe io ianao lasa indonésianina tampoka eo ianao nefa ianao malagasy avany antsinanana de tiako tenenina zany hoe mety miezaka
mampiseho an'izay fahitsipijery zay satria io tsy fahitsipijery io zany no niteraka olana ao atsika manko hatram'izay zay tonga eo a de manana ny zavatra eritreretiny foana fa itsika nge raha tsy sarotra raha vao tena mizotra am'le logika tsika sy le tena mahitsy hoe inona ny tena olana de vahana le olana de milamina ianao zao i Clémence hitako hoe milamina ny volonao de za ve iteny hoe tena tokony avadika andray mpandeha makaty le sanga efa tokony meritreritra hoe so de ao amin'ny kiraronao ambany eo sisany no tokony alamina fa ny atsika indraindray efa milamina ny volonao de io ihany no mbola alamida aminy eo indraindray le izy lasa mifanapoizina jereo nge zao ny lalana eto Antananarivo manararaoatra aminareo amin'ny commune urbaine Antananarivo tsy fantatry loatra moa ny endrikendriky ny budget anaovana an'ireny lalan'ireny satria ny fahatsapako de tokony misy budget miainga avy eo aminareo amin'ny commune raha par rapport am'izao zavatra hoe eo amin'ny 67 sy ireo lavadavaka be dehibe reo fa noho ninona kajikajy politika de avely io zavatra io ohatran'io rehefa tonga amin'ny fotoana fifidianana avy eo de atao mafinaritra be miaraka amin'ny zaridaina de hoe bravo ny asa le fitondrana zany hoe tsisy fieritreretana tsony le slim block sy le transmission kitrakitrana teo nandritra an'le fotoana fa mila de ira fotsiny hoe vita ny mission fa jereonareo Antananarivo mirehitra jiro lasa tsara tare be za zany tena zay ny zavatra mampalero ana hoe mila tena mahitsy fijery tsika ye mipokevitra aminao amin'igny mahitsy fijery iny fa osy koa ny fitenitsika hoe basy aty fitiavana fa ny akamaroan'ny hita aloha zany aloha hatreto de ohatrany saika tsy de tia loatra an'izay le tsy zakan'ny olona mihitsy zakan'ny zakan'ny olona re nisany natonga nanana olana kely tao amin'ny orange tam'izany fotoana za tsy hiteny eto ny mety hoe secret hoe ina le tena nilako fa io fahitsika io manahiran'olona io za hoe bon ndao ary nareo ndao fa tsara tsotrano tsy asina olana fa hotazomiko foana aloha ny anaty ty fahitsiko ty satria za tsy afaka amboly grifa hoe atonga n'le izy ivilana ary be dibe zany volomboasary tsy mahazaka fahitsipijery zany tena tsy zakan'ny olona raha vao ianao ary tsy ny volomboasary rery fa betsaka mihitsy ny malagasy ny tsy mahazaka n'io fahitsipijery io raha vao mena zavatra mahitsy be tonga de matsiaro misy shoka hoe maninona raha ny ataonao an'izany fa tokony tenena hoe ianao ange mahasositra fa tokony tonga de tenena hoe anao mahasositra tsy mety eo ataonao io de na le feo anao fotsiny mitenen'le izy de ohatrany hoe mijadojadona be koa raha kiki zany ohatrany tomasika be zany efa tsy haiko le manao le ianao mahasositra efa mahasositra ve ianao de mbola isary ma iresaka aminao nefa ianao rehefa mahasositra manao ohatrany ministre ny angovatra kadresana to amarana ny resadresaka sika Christian Razafimamy inona ny teny hoentinao amin'ireo manantena fa hoe mbola manana hanana mandat efatra zao filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina zao satria misy an'izany koa any hoe député mihitsy raha moa no miteny an'le izy hoe mila mandat efatra sy ny sisa inona ny teny ho teneninao manoloana an'ireo olona izay mbola manantena an'izay fa mbola hisy mandat efatra ho tarihan'ny président Andrinirina Rajoelina eto Madagasikara satria hoe mbola tsy tanteraka ny fampandrosoana ka mbola mila an'izay mandat zay inona ihany koa ny teny hoentinao hamaranana ny fiarahantsika satria tonga ty amin'ny famaranana ny resadresaka tsika misy teny jatovy zay lakotsiny amin'ny sofina ray aman-dreny hoe tsy afera zany tsy afera fa efa hita le izy ny mandat efatra zany nge tsy maninona hitanareo tsara any Korea nge tsisy fifidianana kima tonga de mitondra mandrakantitrany manendrindray izy na zafikely na zanany io zany za zay foana ny apetraka hoe za tsy manohatra olona fa le foto-kevitra ijoroana hitantanana amin'ny firenena ny anany tokony nitoeriko za tsy jaloux am'izay te hitondra na 7 taona na mandrakantitra amin'ity tanyrazany ity raha tsara ny ataonao tsy olana zany raha za manokana tsy olana fa raha izao zavatra misy zao kosa aloha no hoe andrefesana an'izany ka raha ohatra ka hitondra eo Andriamatoa Rajoelina nefa vao nitondra mandat anankiray izy tonga de niakatra 50% avy hatrany ny vidin'ny carburant de omenao mandat firy izy de inona ny zavatra hitranga izay le mahatonga nahako miteny hoe Andriamatoa filoha mametra felana ianao mahay mangina haiko zay ny fisainanao rehefa ianao ny tena angina mangataka ny toetranao io avereny ndray mpandeha toetranao io mba hanaovan'ny ekipa hafa ny felanenina kely aloha amin'ity firenena ity efa matsapa kely aho hoe sepitra ianao matsapanao aho hoe sepitra ianao ny teniko farany fotsiny ngambany hoe mirary soa an'ireo zay anala fanadinana baccalauréat ireo zandry zanaka anala fanadinana tsy zay zoky na ray aman-dreny no ndeha anakorotana ny
ny fanaovanareo ny révision na andeha anakorotana ny raha misy ny olona manao an'izany de atsipiko eto aloha za eto amin'ny MBS hoe ilaza hitarika olona ka amin'ny anarany zay mafina amin'ny anarako de io za hoe tsia raha mbola alohan'ny baka apetraka tsara tsia tompoko raha mbola alohan'ny baka satria za tsy tia manakorotana ny zanako ange mianatra ny université any Andrainjato de anankiray ny ray anala baka rehefa avy eo za ihany ve zany anakorotana ny zanako vavy matoa ange anala baka za ihany ve anakorotana ny zanako tsy possible fa de zay de mitsodrano anareo avita soma tsara ny fanadinana zay ataonareo engane ho zato isanjato mba ho afaka daholy ekena fa mandalo fotoa tsara tsika nefa naizana zany aza mikely soroka mianatra satria io fianarana io ny lova tsara indrindra ry zao zavatra misy eo amin'ny tany sy ny firenena zao de vao maika tena mila mampitsiry ny ambom-pony mpianatra hoe tena hianatra mba sendra ho rairay aminareo zay analabaka ireo noanana vinangeza be anonotra amin'ny Madagasikara za tsy manana zavatra resahana be deabe fa zay ngambany amaranako azy hoe ho anareo mangetaeta no mety ho fitohizany ny tolona tokoa de tena mbola itoy tsy tapitra mihitsy ny tolona raha tsy misy ny vahaolana tena azo tsapaitanana ao anatin'ny farany zay fotoana foy za kosa aloha de miteny eto fa ninona eritreritry reo olona zay maniraka anahy ijoro eny amin'ny 13 mai sy hitarika olona satria be deabe ny olona manaraka anahy fa raha misy ny solution tampoka hoe io fa niverina ny carburant fa nisy angovo maximum nataon'ny fanjakana je t'aime Rajoel nataoko mialatsiny atao amin'ny MBS amin'ny teny zany satria za tsy manohatra olona fa raha izy kosa raha hoe bon mbola ifandinika de gauche droite de nanalana 200 le izy nanalana 500 apetrao ny fametrapelana fa efa tsy afera tsony nareo mialatsiny am'izay fomba fiteny zay fa zay fomba fiteny zay mo fiteny jatovo fa lasa ohatrany hoe voateniko eto satria tatoato misy fivoriana foana de niverimberina zay fiteny zay fa efa tsy mety tsony nareo efa tsy afapo zay efa nony zay efa reraka zay efa maro ny maty maro ny manana olana de aleo manaja tena ia misaotra betsaka anao ny vahiny tato anatin'ny fandarana Sahila zao de manantena fa mbola hiverina ato i Christian Razafimamy ianao moa dia ampatsahivina ihany flou national ny fikambanana gasy mahitsy fijery na ny GEMAFI. Miditra amin'ny tapany faharoa amin'ny fandaharana isika amin'ny ity alina ity araka ny efa nampanatenako atsika teny amin'ny fiandohan'ny fandaharana de iresaka sika makasika ny disadisa izay misy eo amin'ny mpivarotra sy ny mpitantana eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo ankehitriny efa naharitra amam-bolana maro raha ity fifanolanana ity tam'izany ny mpivarotra no efa napafantatra ombieny fa tsy manaiky ny privatisation ny fitantanana an-tsena amin'ny alalan'ny fanakinana izany amin'ny orinasa SMGD niezaka nanadio ny sain'ny mpivarotra nefa ny ben'ny tanàna nainandray Tsitoaina ka namory azy ireo teny amin'ny tranopokon'olona Analakely ndeha raha antsika aloha ny fanadiadiana mikasika an'izay fionan'ny ben'ny tanàna niaraka tamin'ireo mpivarotra teny Analakely izay. Manahary 10 miliyara isa-taona ny komina tamin'ny tsy fisiany mangarahara nandritry ny fitantanana an-tsena ka antony tsy maintsy nirsoana tamin'ny fanaovana ny digitalisation ho ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra androany. Nambara ny fatantanany komina ihany fa tsy tantanany tsy miankina an-tsena. Ny tsy andoavana ny aban-tsena amina olona maro sy ny ady amin'ny kolokolo izy no tena nidirana tao anatin'ny fanaovana digitalisation ity. Tsena misy valo na 5 eo hatreto no nahavita ny digitalisation. Anisan'izany zany ny tsena ny Pochard, koma 7 hektara, anala mahitsy raha ny fanazavana azo hatrany. Hoe tsisy privatisation zany tsisy olotsotra andeha an'le izy fa ny tediavintsika de fitantanana mangarahara ary indrindra lavitra ny kolikoly. Miala amin'ny kolikoly tsika zany hoe tsy mifandray ny olona rehefa andoha ny aban-tsena. Ny faharoa ilaina ny mpivarotra mba ho fantatry ny commune hoe tena mpivarotra eto Antananarivo ary indrindra izy zany mahafantatra ny toerana misy anazy karazana certificat d'occupation zany le izy. Ny faharoa ny fandoavana aba moa zany atao automatika miaraka amin'ny karatra reny ary fahatelo rehefa mipetraka tsara dia any amin'ny social indray zany no enjayantsika. Ny fisiany fandraisana tanana ny sosialin'ny mpivarotra toy ny fijerena fahasalamana sy fisotrondronono moa no isan'ny ambaran'ireo mpivarotra fa tombontsoa ho azony. Saingy manao antsoavy izy
ireo ny amin'ny anaovana ny fandaminana araka ny nampanantenaina fa tsy ny ampany ampivarotra no tafiditra anaty tsena. Rehefa ohatra zany hoe mandoa ara-dalàna ny etra eo anivon'ny commune ianao dia misy tamberina ndraikitra ataon'ny commune eo amin'ny fanatsarana tsena, eo ihany koa ilay hoe misitraka ny fisotrondronono sy ny eo amin'ny lafiny fitsaboana zany. Tsy ahivina moa fa efa sakenana hoetsika fanoherana ny amin'ny fanaovana io digitalisation io avokoa ny ankamaroan'ireo mpivarotra amin'ireo tsena lehibe 540 eto Antananarivo. Ino ny fanadihadiana izay sorana ny teo amin'ny Real TV moa zany nangalana n'izay sary fanadihadiana izay ny tiany mpitantana ny tanàna ho tenenina zany niainga tamin'iny famorina ireo ambarany fampivarotra ireo dia hoe mazava amin'ny mpivarotra ny resaka rehetra mahakasika ity SMGD ity. Andro vitsy aty aorian'ny ny fifampiresahana iny moa zany omaly ny marimarina kokoa na malimbotana ireo mpivarotra ary mbola mitazona trany ny hevitra izy ireo, mbola nampiny izy ireo ihany koa fa tsy mpivarotra no sady tsy mahasolo tena azy ireo natsona ny ona tamin'ny ben'ny tanàna. Arahantsika indray ny fanadihadiana ny atsony zareo ny mpanao gazety moa Malmaraina ka nanambarany zareo an'izay fanehoan-kevitra izay. Taorian'ireo hetsika marobe nataon'ireo mpivarotra teny amin'ny tsena maromaro teto Andrenivohitra nivondrona ary niray feo tetsy Analakely indray izy ireo androany. Manao be marenina ny ben'ny tanàna ho izy ireo ary fampandrina drisa fotsiny ihany ny filazany fa iray ihany ny SMGD sy ny commune. Mahafantara zavatra izahay hoy ireo mpivarotra ary tsy tapina akory ny masonay ka tsy mahalala ny ambadika izao ataony ben'ny tanàna sy ny SMGD izao. Ny fitantanana dia fa hita mazava tsara amin'izao fa tsy mivantana amin'ny commune fa mandalo amin'ny SMGD zay vao makanana amin'ny commune. Zay dia fa be dia be ny vaovao zay ny mpivarotra. Ao ny sasany milaza hoe 50% makana amin'ny commune. Vola resantsika eto 40% makana amin'ny SMGD. Misy 10% manjavona ao alelalelany. Sasany ray milaza fa 60% makana amin'ny SMGD, 40% makana amin'ny commune. Be dia be ny resaka reninay mpivarotra. Iny olana mipetraka fa tsy any loatra tena manahirana anay fa ny zavatra ao ambadiky ny privatisation io no manahirana ny mpivarotra eto Antananarivo zao. Tsotra ihany nenay tsy manaiky zahay tompoko ny fitsangana ny SMGD hitantana ny tsena eto Antananarivo. Aloha azava tsara zay resaka izay ary tsara ampahafantarana tsika rehetra mpanara-baovao eto fa ny mpivarotra tompoko tsy kokombra tsy hoe tsy malala zavatra fa mahay zahay ny zava-misy ny amin'ny tany sy ny firenena. Amin'izao efa hitatsika fa mikorontana ny fiarahamonina fa ny magaga ity fitantanana eto Antananarivo ity dia izao. Ny madinika indray no korontanina amin'izao. Efa tafiakatra 30 isa moa ireo tsena eto Antananarivo renivohitra manohitra ity fanomezan'ny commune ny fitantanana ny tsena ho an'ny SMGD ity raha ny fanazavany hatrany. Nodisony izy ireo ihany koa ny famonoana afo sy ny filazany ny commune Antananarivo renivohitra fa misy amin'ireo mpivarotra sasany no mankasitraka io privatisation io. Ary raha nahita nareo tamin'ny herinandro nisy cinéma nandeha, nisy kisarisary nandeha nampiteny dessin animé teto Antananarivo. Gaga izay le mpivarotra tena matianina eto Antananarivo. Voanalohany dia zay manambara amintsika rehetrarehetra fa tsy mpivarotra reny olo reny fa sary ny montena namboarina. Manaraka dia ity raha tena mpivarotra olo reny zay miangavy mangataka hanentana ny olona misity amin'ny tsena 30 manaraka izao tolona zay ataon'ny mpivarotra eto Antananarivo zao. Afaka mba mijoro ve izy reny olo reny. Arak'izany takiny reto mpivarotra ireto ny anafoanana iray manontolo ny fifanarahana nataon'ny SMGD sy ny commune Antananarivo renivohitra mikasika izay fitantanana ny tsena izay. Izay mety rehetra ho fifanarahana nataon'ny commune urbaine Antananarivo renivohitra sy ny SMGD mangataka ny anafoanana an'izay tompoko. Zay ny zava-dehibe takiny mivarotra fa tsy mety aminay mpivarotra satria sahirana mivarotra ary fotom-pivelomana ifa tsy angitrangitra noho izany
irahana ihany le mivadika kely hoe etsa indray avadika an'izao no manao an'le asa lasa hoe commune urbaine misy ordre de mission avy any amin'ny DRF tokoa hoe ireo mpiasan'ny commune indray manao an'le izy ny eo ambadika izay nefany le contrôleur zany sy le agent de poursuite reo mpiasan'ny commune ihany tokoa ny maniraka an'ireo nefany ny SMGD ihany ary tanjony zareo ny tantana ny tsena ny SMGD ny tsena eto Antananarivo renivohitra. Manoloana n'ireny disadisa eo amin'ny commune urbaine Antananarivo sy ny mpivarotra ireny dia aleo ampahafantarina ny be sy ny maro ny zava-misy ary eto dia mipetraka amin'ny mampanolo-tsaina ny tanàna olom-boafidina Antananarivo. Voalohany aloha tsika rehetra samy natadidy angambany fa ny tenako dia efa nitorony be ny tanàna ny Andrea Titoaina sy ireo olom-boatendry ary olom-boafidy miray tsokombakomba aminy ary isan'ny hitoriko azy ireo ity resaka SMGD ity. Ny azo tenenina dia tsy an'ny CUA tsindriko tsara zay tsy an'ny CUA 100% ny petrabola ao amin'io orinasa io ary ananana pirofo zany zavatra izany. Ny be ny tanàna ihany koa dia efa nampafantatra an'izany fa ireo tompon'ny petrabola dia mamerina ny action any tsirairay rehefa tsy eo amin'ny toerana maha-olom-boatendry na maha-olom-boafidy azy itsony izy ireo. Ny SMGD dia société anonyme SA ahitana filankevim-pitantanana na conseil d'administration, zay zany statut an'io société io. Akoatr'izay ny fifanarahana teo amin'ny CUA sy ny SMGD, io fifanarahana io no nampandalovina teo aminay mpanolo-tsaina, zany hoe fifanarahana efa narafidrafitra tany ambadimbadika tany izay zany nampandalovina teo anatrehanay mpanolo-tsaina ny tanàna Antananarivo fa ny fametrahana ny orinasa na ny ataontsika hoe fananganana mihitsy an'izany orinasa izany dia ninina tsy nampahafantarina sy nampandalovina teo anatrehanay mpanolo-tsaina. Rehefa jerevana nefa ny lalàna dia mazava be ny voasoratra ny lalàna ao anatin'ny loi 2014-020 fa hoe ny fananganana orinasa dia tsy maintsy mandalo filan-kevitra munisipaly. Kanefa zany tsy zany no zavatra nitranga. Ary noraisina zao tao anatin'iny karazana extrait naseho anareo teo iny zao dia anatin'ilay ataontsika hoe torolalana na guide ho an'ireo olom-boafidy, torolalana ho an'ny olom-boafidy na ny guide des élus no zaraina taminay mpanolo-tsaina ny tanàna taminay nanaraka fiofanana tery amin'ny hôtel Ibis tamin'ny taona 2024 izy iny dia nefany amin'izao fotoana izao zany dia hitantsika fa inina tsy arahana izany voalaza ny lalàna izany. Araka ilay fifanarahana ihany teo amin'ny CUA sy ny SMGD dia mandrotsaka ny 300 ny vola miditra amin'ny SMGD ny CUA. Zay zany le somary ny salasala mantsy zareo mpivarotra teo hoe firisan-jato marina dia io ny voasoratra ao anatiny ilay fifanarahana hoe la CUA lui versera mensuellement des montants correspondant à 30% des recettes encaissées, zany hoe ny vola miditra rehetrarehetra zany amin'ity resaka tsena ity zany dia ampidirina any amin'ny SMGD avokoa ny 300 zany ary ao anatin'ny fifanarahana iny moa zany tsara marihana ihany fa tsy ny vola mitsena ihany no voakasiky ny fifanarahana iny fa ny vola miditra rehetrarehetra eo anivon'ny commune tafiditra ao anatin'izany ny etratrano izay sy ny etratany izay alaina amintsika ponina ny vola miditra rehetra ho ao teo zany dia voakasiky izay fitsinjaram-bola hoe ny 300 zay dia mijanona ho an'ny SMGD ary ny fisiny izany fitsinjaram-bola izany dia efa isany manapirofo fa tsy an'ny CUA 100% io SMGD io. Menimeny nampivarotra fa misy an'izany cabinet miary zany midiny eny anivon'izy ireo ary hoe handray an-tanana ny fanasana mpivarotra. Mialatsiny kosa aloha zava ny resaka izay ho resahana amintsika mpanaraka ny fandaharana sika ponina Antananarivo izay manaraka ny Sahilasao fa nandray mandeha aza tsy nisy fampahafantarana anay mpanolo-tsaina ny makasika ny fisiny izany cabinet zany na ny andraikitra ho raisiny zany na ny hoe ohatrinona ihany koa
no hanakaramana an'izany kabinet tsy miankina izany izay alefa midina eny anivon'ireny mpivarotra ireny. Zay angambany aloha no androany no azo resahana hanazavana ny sainy maro mikasika an'ity resaka SMGD ty ny tenako raha miteny eto marina fa ekena ny resaka ataontsika hoe digitalisation tsisy mandany zany ane fa ny zavatra misy de zao hoe le digitalisation afahana miaro ny vola mba tsy isiany alatra marina zany argument zany fa tsy diso koa ny ampivavitra ny amin'ny hoe makaiza marina ny vola miditra any amin'ny vontsena ary any commune zato isanjato afaka milokalokan'izany hoe mpitatana Antananarivo fa tena any commune madio io tsisy petina izany orinasa SMGD zany ka elana tsiny ho iaho teo fa ny proof de anananay ny proof de ananako ary izany no entiko ataontsika hoe nanamafy nanoana ny fitoriana izay netiko teo anatrehan'ny PAC na ny fitsarana izay miady amin'ny resaka kolikoly mikasika an'ity resaka SMGD ity izay mbola andrasana moa zany atreto miandry fatratra an'izany inoko fa tsy zarery fa isika ponina Antananarivo ireo mpivarotra ihany koa anatin'izany de miandry fatratra an'izany hoe hanao ahoana ny akon'izany fitoriana izany ary raha oviana ihany no anombohan'ny fanadiadiana momba io resaka SMGD sy momba ny fitantanana ny commune urbaine Antananarivo amin'ny akapobeany io izay mariako tsara moa fa de hoe 13 pejy ny alavany zany fitoriana netina teo anatrehan'ny PAC izay. Antenaiko fa dia nitondra zavatra maro atsika ny fandaharana androany na teo amin'ny fandraisantsika ny vahiny Christian Razafimamy na ihany koa tao anatin'izay hoe fitondrana ny ampahany kely tokony ho fantatra manoloana indrindra ity resaka disadisa misy eo amin'ny SMGD sy ny mpitantana ny tanàna Antananarivo ity. Amarana anazy resahantsika ihany koa satria ity angamba no alarobia mialoha farany mialohan'ny hivoahan'ny didim-pitsarana izay mahakasika anay mpanolontsaina fitomena-day izay notorian'ny mpanolontsaina Lalatina Ravolomanana sy ny mpanolontsaina Balita avy amin'ny Komba teny anivo ny fitsarana izany mbola makasika an'io resaka SMGD sy ny SMA izany hoe ireo orinasan'ny commune moa zany no nitorinanay tao anatin'izany efa niakatra andro maromaro zay teo anatrehan'ny fitsarana ity raha ity ary dia andrasana zany amin'ny 7 Jolay ny fivoahany izay didy izay ka dia anentananantsika ny samiara entana foana toy ny efa nataontsika hatramin'izay mikasika an'ity fiandrasana ny didy mombanay olombofidina Antananarivo ity ary manararoatra ihany koa raha miresaka fitsarana ihany ny amin'ny hoe ny tenako de tokony niakatra teo anivon'ny fitsarana omaly talata 12 Jolay fa noho ny fisian'ny fionana angara tsy diso eo amin'ny mpitsara sy ny miaraka amin'izy ireo miara-miasa amin'izy ireo tsirairay avy dia na zany amin'ny fotoana manaraka izany fotoam-pitsarana izany fa de ampahafantarina antsika miandalana ito ihany ny mahakasika an'izay. Farany dia azavaina amintsika ihany koa fa ny famerenana ny fandaharantsika saila zao dia isaky ny alahady manodididina ny amin'ny 5 ora sasany hatramin'ny 9 ora eo zany no anarahanareo an'izay ka de manasantsika hatrany anaraka an'izay famerenana izay ho atsika izay tsy nanaraka ny androany isaorana be de be isika rehetra ny tsy nisaraka taminay hatramin'ny fifaran'ny fandaharana tamin'ity alina ity isaorana ihany koa ny teknisianina faly izay miaraka amintsika tsy tapaka isaky ny alarobia toy izao ary manao kokoa kely anga ho an'ireo niaraka nanatanteraka fandevenana teny amin'ny faritra tsy afa iny ny alatsinainy lasa teo satria de nangataka an'izany ireo olona niona tamin'ny tena tamin'izany ka dia ataonareo izay kokoa zay manasantsika hatrany tsy saraka amin'ny fandarana saila sao eto amin'ny MBS de mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray ary tompoko lasy tompoko vavy.